Nizora tamin'ny filaminana fifidianana solombavambahoaka 2020 tamin'ny ankapobeny. Na dia teo aza ireo tsy fahatombanana teo amin'ny fombafomba-pifidianana sy ny tsy fanajana etika teo amin'ny kandida sasatsasany. Maro ireo mpisehotra amin'ny fifidianana no nanararaotra ny fahabangana teo amin'ny lalàna mahakasika ny vanim-potoana mialohan'ny fampielezan-kevitra sy ny fampielezan-kevitra. Afatra avy etỳ amin'ny safidy dia ny hoe ny fahatoniantsika miandry ny vanim-pifidianana, izay ny voalohany. Ny faharoa, ny fanarahan'ireo kandida na ireo olom-pirenena tsotra afaka mifidy an'ireo fenitra atao amin'ny fitoriana raha natsikaritra antsika ny tsy fanarahan-dalàna. Nisany nanaovanay fanarahan-maso ary azo lazaina hoe misy disadisa kely dia any amin'ny faritra Androy distrika amin'ny Bekily misy ny fandavan'ireo mpifanandrina amin'ny voka-pifidianana. Izahay atoy amin'ny safidy dia mampirisika hatrany an'ireo kandida zany hanaraka ny lalàna mahakasika an'izay hoe tsy fankatoavana ny voka-pifidianana izay. Amin'izao fotoana iresantsika izao moa dia efa nisy fangatahana izy ireo any amin'ny CENI hanao an'ilay confrontation zany hoe fampitahana ny PV. Dia izay zany efa dingana voalohany. Raha sanatria mbola tsy afa-po amin'izay zareo dia mbola misy koa fametrahana fitoriana. Dia izay zany mampirisika ny olona hanaraka an'izay dingana izay. Misy koa any amin'ny faritra Sava misy kandida izay tianao fitoriana satria tamin'ny inona misy ity tamin'ny fampielezan-kevitra ny numéro-ny dia nampiasainy numéro na kandida mifaninana aminy dia manao fitarainana indray ilay kandida milatsaka ho vidiana amin'izao tsika amin'ny teny izao. Hatramin'izao mbola mitohy ny fandraisanay vaovao any amin'ny mpanara-maso alalàna misimisy kokoa ny tohiny.